ho vanona. Fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba ho vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanona. Alarobia voalohan'ny volana Jolay 2024 arabany indray sika natratra ety alarobia vaovao ity. Miarabantsika rehetra, miarabanao Andriamatoatsilafina, miaraban'Andriamatoborino sy Andriamatoalanto ao amin'ny feo sy ny sary eo ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana toko. Eny ary ny fandarana mbaovany moa mazava azy no irahantsika amin'ny ray aman-dreny any Désiré Général Désiré Ramakavelo miresaka zay nataontsika teto no ndeha fa tsy ahivana kely no tsindretsika manokana ny mahakasika ny hoe ny ray mpianakaviana tamin'ny heriny toy izao ka indreto ara ny teny sy ny fehezanteny zany nandrafitra izay fandarana izay manamafy hatrany ny fandarana fa ny fifanajana sy ny fanajana dia manalanja ary antoka mahatsara ny rafi-piarahamonina. Ny ray mpianakaviana no fitaratra ho an'ny zanakalahy ary manatedy lehibe izy mba ampiseho toetra mendrika ho an'ny ankohonany. Sarobidiny ray lohan'ny ankohonana mitarika sy manabe izy no izany no miantoka ny fahatsarana na ihany koa fampitehan'ny fiainan'ny fianakaviana manontolo. Mahatsara ny fiarahamonina ny fiavozana izay mitaky fahatsiarovatena amin'ny toe-javatra maro. Marina loatra mankasitraka anao foana amin'ny famitinana satria tena zava-dehibe zany ary indrindraindrindra raha vao miresaka zany hoe ray mpianakaviana zany dia tena hoe izy mikitro ifaharana amin'ny hoavy ny taranaka mihitsiny. Ny dikan'izany dia manana toerana anankiray lehibe mihitsy sika ray mpianakaviana ao anivon'ny tokantrano ary tokony hanana toetra mendrika mihitsy. Malino maly azo misy renim-pianakaviana tonga tena narekanao Andriamatoatsilafina fa tena niorona ny tontolo. Inona nampiorona ny tontolo? Io ray mpianakaviana io sady mpiteny ratsy no manompa ny zanany vavy. Dia nisy fotoana izy le renim-pianakaviana hoe efa io no rivotra iainanao iteny ratsy nataony izay miteny ratsy an'le dadany le zanany tonga dia romotra. Inona ary no tokony haromotra azy ko ny nataony ihany ary averin'ny zanaka ao an-trano fa zany ny fomba fitiaingo. Ray mpianakaviana veno anompa miteny ratsy tsy fampiseho masoandro zanaka ao vavy malasa mieritreritra dia ohatra izay izintsika kely ary fa ny fandahana dia mizara telo mazava tsara ka ny 20 minitra voalohany dia tondrana fa mela-pilaran-kevitra ny 20 minitra faharoa kosa andraisana ny SMS avy aminareo izay alefanareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 rehefa tonga kosa ny amin'ny 10 ora sy 70 minitra anoany dia miditra amin'ny antso mivantana asika ndahoaritsika hoentsika ny famela-pilarana. Misotranao tamin'ny heriny araka ny lazainao teo fahatriarana teo ny fetiny ray dia tena niresaka mihitsy tsika momba an'izany ray mpianakaviana zany. Fomba antsika toy mifandarantsika mba ho vanona Andriamatoatsilafina rehefa misy vanim-potoana tsara ho marihina eo amin'ny fiainantsika dia ataontsika foana mba hatsahivana ny tantara indrindraindrindra satria tsika dia miteny foana eto ny tantara tsy mba vanadino ary ny fahafantarana tantara tena anisany mamolavola toe-tsaina toe-po-te-panahy ho olom-pirenena vanona ary ny tantarany satria ny antony manko dia hoe raha misy ny lesoka tokony ho harenina ny tsara tokony ho tohizana dia tena zany ny ilaina ny tantara tompoko tena zava-dehibe mihitsy toeran'ny tantara amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tamin'ny herinandro teo isika no nankalaza ny faha 20 volana jona fiverenan'ny fahaleovantena 9 taona ny verenana zany atao hoe fahaleovantena zany. Asa mora mba tsapatsika ny alehibeny zany hoe mahaleo teny zany ho anay taranaka izay niaina tamin'ny fanjanahantany tompoko dia tena mahita mihitsy ny amaminy zany hoe verenan'ny fahaleovantena zany satria tamin'ny andron'ny fanjanahantany iny tena tsinitsinina mihitsy no Malagasy mba tsy zanatiany vava ladiny hely tena hoe verezinjo ianao kiny amin'ny olo verezinjo fatatsika tsara dikan'izany indray le verezinjo zany mahatonga hoe asa ny taranaka teorina izay tsy niaina an'izany hoe fanjanahana zany mahatonga saina amin'izany tena hoe fahaleovantena any Madagasikara zany.
Ary azo lazaina fa zany tsingeritaona zany de tsapa hoe valy ny malagasy ataoko hoe maneran-tany mihitsy ka mahatsiaro ny maha-malagasy azy tena zava-dehibe tena mahatsiaro ny maha-malagasy velo ianao rehefa tonga zany enina amby roapolo jona zany ny azy zany dia anisan'ny zavatra tena hoe zavatra asiako lantsa ny ezabe mihitsy andre matosy lavina zany hoe rehefa tonga ny volana jona manomboka ny andro voalohany volana jona dia manangana saina eo tokantranoko mandrapatapitry ny volana jona vo androany azo vo nanala ny saina teo andavarangany taniko teo io misy lafiny anankiroa manko ny tena nanganako ny saina io ny volana jona voalohany am'le fetim-pirenena maha-malagasy fa faharoa am'le hoe ray volany teny malagasy ary rehefa miofaofy saina dia mahatsiaro hoe malagasy ary rehefa malagasy dia manana ny teny malagasy singana ohatrany mampalahelo dia ohatrany tsy dia misy lanja ny firy amin'ny olona izany hoe mamelanja ny teny malagasy teny pireneny zany zany ohatrany mampalahelo kely eny fa nefa dia tohizana foany za zo andrano maraina mihitsy aho nanala ny saina teo andavarangany ty volana jolay zao tapitra teo ny volana teo dia ary mbola men'andriamanitra tompona andray amin'ny ataony dia amin'ny ray jona dia fahatsangako indray ny sainako eo andavarangany dia tsy asoroka raha tsy tonga ny volana jolay oela velona misaotranao zay le lazako hoe mahatsaro maha-malagasy ay ty tena zava-dehibe ary tamin'ity taona ity tena niavaka mihitsy enina amby elopolo taona verenan'ny fahaleovantena ny tena nampiavaka azy mandre matosy lavina dia le hoe fiombona-tsaina ny olona indrindra reo ataontsika hoe olona manana ndraiky zay eto am-pirenena raha zay tonga nanatrika ny matso tena nisy teny fampiarana ataoko hoe teny fampiarana fa tsy ataoko hoe teny midina tena nisy teny fampiarana mihitsy any angamany ny angaviany amin'ny fiadedenan'ny repoblika hoe amin'ny enina amby roapolo jona tsika rehefa mandeha manatrika ny matso eny Mahamasina samy manao fitafiny avy any amin'ny toeram-piaviany ny anisan'ny zavatra nitovizana moa dia samy mitondra lamba tena nahafinaritra mihitsy nahita an'le olona tonga mihitsy hoe nanao ny fanaminy anisan'ny zava-dehibe tena lazaiko anareo efa ny tena azafady indray mandeha teto nanatrika ny tsingeritaona nananganana ny zon'olombelona tany parea na azo fanasana dia nandeha tany dia rehefa tonga le fotoana dia be dehibe zany ny olona avy any amin'ny firenenka fa tonga dia nisy tena nisarika ny saiko mihitsy izy mivady folohan'ny perongamby izay zareo peruviana dia le raha matoa tena nanao ny fitafiny tena miavaka dia miavaka ina le fitafiny tena nata ny vehivavy ny peruviana manao satroka bonetra maintimainty ohatra ny voatavo boribory zay ny ambony tena satroka bonetra reny mihitsy mainty dia manao akanjo zipo fito sosona fa tonga dia tazana hoe misy zavatra mitovy samihafa ny lokony fito sosona dia manao ohatrany palitao maintimainty izy dia asa moa ohatrany misy ohatrany karazana ponso koa mbola hitiny dia ozy aho hoe mba hafiry reny vehivavy malagasy hoe voasa amina arisehatra rasam-pirenena mitondra ny fitafiny tena zakanao ny olona rehetra any am'le raha matodolo ny maso satria zavatra tsy fahita vehivavy misatroka bonetra fito ny zipony anaovany tsy mba mikiraro an'ireny tongotra be reny fa ohatra ny baskety hafafa zany fa tena hitanao mihitsy manana ny maizy azy le raha mato ary zany anisan'ny zavatra tena hoe nasarika tamin'ny enina amby roapolo jona teny Mahamasina mahita minisitra anankiray ena ohatra fotony anisainy tena mitovy amin'ireny olona any amin'ny tany fiaviny mitafy lamba manao satroka fitondrany rehetra tonga dia hitana hoe avy any enany ty olona mahita ny sasany ray ohatrany hoe misikina sama avy any enany ty zany hoe tonga dia le firaisankina le vahoaka malagasy manontolo tonga dia hitanao teo Mahamasina ary zay fomba fitafy zay zapatra dia tena hoe hanomezanao lanja hanomezanao asina ary zay tena hoe tena zava-dehibe tena velom-panantenana andre matotsy lavina nahita an'le fanamiana hoe tena ho tafavoaka le fanavaozana sy le fiavaozana mbola tsy nisy ohatran'izay mantsy tena zay mahatonga mitenen'le isika tena ho zay hoe tena zava-dehibe ary mbola tsy vitan'izany fa ny maraina zay aloha tena miavaka fa ny tolakandro rehefa nanao indray ny fampisehoana ampony lampiazo
Napietsi-po mihitsy nahita an'le olona efa antitra na tsy tena hoe fijoro rary tena hitanao hoe tena mbola tsisy very na ny feo na ny fietrika eo ambony lampiasa nefa zany efa olona efa any amin'ny enimpolo taona angamba na mahery fa tena variana aho tena ohatrany nampahatsiaro amin'ny andro taloha mihitsy tena hoe mahita an'izany ka iamba tena izy zany andra tahaka ninona tena zaika anao mahita andrehetrarehetra tena lesy hoe velim-panantenana manana maizy azy le malagasy ary indrindraindrindra anisany mampiavaka ny firenena anankiray dia ny gadokira ataony ny gadokira ataony tena hitanao mihitsy hoe manana mazy azy firenena za milaza aminao fa raha vao mandeha fotsiny iny hira sinoa dia tonga dia fantatro na tsisy mihira raha fa mozika tonga dia fantatro sinoa zay ary zay anisany tsy tokony ho adinitsika mihitsiny marina fa tsara manaraka ny fivoarana sy ny zava-misy za tsy mametsiny mihitsy ny tanora amin'izao taon'izao samy miaina ny andro ny iainany fotoana iainany vanim-potoana iainany fa milaza aminareo fa ny mampiavaka tena hoe maizy anao zany amin'ny mahafirenena anao anisany gadokira tena miavaka ary tsika malagasy anisany manana gadokira tena miavaka mihitsy mbola tsaroko tsara maso ivo anglisy teto nahazo fanasana iare-sakavo tamin'ny maso ivo eo tany amin'ny ministre ndaram-bahiny tamin'izany fotoana zany teto amintsika dia lazaika anao dia miteny mihitsy izy mahay mitendry piano dia miteny mihitsy izy raha nisy ozy izy hira sarotra tendrena noho ny gadokirany dia ny hira malagasy tena hafa mihitsy le filatrony sy le filirolirony rehetrarehetrarehetrarehetra miaino an'izany tena hoe tendry gasy tena izy zany eny ianao amin'ny piano tena variana mitovy amin'ireny muzika klasika ataontsika ry mozara sy namany na tsy dia tena hoe ampitovy reny zavatra eny hitanao fa zavatra ilaina mihitsy le izy ary eo ny tena ahitana an'le hoe malagasy ianao mampiavaka anao reny rehetrarehetra reny indray matotsy lavina ny tsahivako azy dia tena santrotry ny fiavaozana ny sambatan'olona hitondra ho any fanavaozana marina fa samy sahiratsana daoly amin'izao fotoana izao ny amikarakarana ny resaka rehetrarehetra hoe ahoana marina ny hitondrana an'izy ity ahoana ny fandaminana ahoana ny vola ahoana manantena fahatateraka soamatsara zany hoe fanavaozana zany ary indrindra tena iandrandrany malagasy ny azy zany dia anisany zavatra marina fa tena mahatsapa mihitsy anao amin'izao fotoana zany tena misy ny tsindry avy any ivelany tena tsindry mavesa be mihitsy ny tena hoe tsy maintsy zany soa ihany le mpitondra antsika fa za mijoro milaza hoe aminay ireo ohatr'izao na izao ny fijerinareo any ivelany ary tena iverina fa tena zava-dehibe marina fa hoe tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny any velany mba tsy tenenako hoe miankin-doy misy fifandraisana amin'ny any velany fa na tsy zany ny fijoroanao mihitsy sa tonga am'dia mame valiny mivantana afata mihitsy ty mivantana hoe tsy araky ny fijerinareo azy ny iainanay sy everanay azy ary indrindraindrindra tsy misy tokony mampatapatra nge zany raha miala amin'ireo moa toko ty be dia be nge firenena tompon'ny tany azo irahana miasy ka tsy maintsy ireo ihany tsy maintsy irahana zany koa tokony mitonga otsaitsika ary zany atoko hoe tena fanaovana politika tsy hoe rehefa ambanibaniny apitapitahorin'olona dia iny tokoa fa miforodrambo sy ny fiteniny malagasy aza mba miforodrambo zany ny alika anao miforodrambo fa tsy olombelona ary zany tena niza everiko tena lazaiko anao fa ohatrany tena velim-panantenana mihitsy aho tamin'ity herinandro ty mahita nyreny fietrika tena mahamasina mahita nyreny valiteny ataona mpitondra sy ny sisa tena zava-dehibe ary everiko fa tokony iraisaina raha intsika tsy hoe mifetim-pirenena ihany tsy niseho ivelany ihany fa eo amin'ny fiainana ravanandra mihitsy ny tokony hoe isiny zany atao hoe firaisankina zany tena hoe isiny zany fanavaozana zany ary tena iveriko fa tena zava-dehibe zany zavatra satria tena mametaka fototra azo ihany teherana marina amin'izany fanavaozana zany ka reny rehetrarehetra reny ny tenitenenako azy ny mato tsy lavina dia taratry ny sy ny fifankatiavana fifampatokisana eo amin'ny samy malagasy aiza moa tena ilaina an'izany fifankatiavana sy fifampatokisana eo amin'ny fifandraisan'olon-droa eo amin'ny mpifankaty eo amin'ny mpivady eo amin'ny mpiara eo amin'ny mpiara-mombonantoka eo amin'ny mpiray-donakafo hoy sika malagasy tena zava-dehibe reny tena zava-dehibe ary tena raisina ohatra mihitsiny fa tsy atao hoe zavatra mandalo fotsiny
ary zany ny tena antoko sy ny tony fandarantsika mba hovaniny tony eny anisany hoe tokony hahatonga sainantsika ary amiko aleo mijery ny lafy tsara ny fiainana toy izay ny lafy ratsy ny fanenjika ifampiteny hafahafa sy ny sisa sy ny sisa tsy aloha ve le olona hoe zavatra mahafinaritra ny fampiresana io nge hitanao miteny hoe ohatran'ny sakafo ihany io enao tsy ve tsy finaritra rehefa mba hoe tsara tsiro ny sakafo sa zavatra mangidy masika sy nzay eritrereto ohatr'izay ohatran'ny sakafo hohanina io fiainana atao eo aloha mba zavatra tena hoe zavatra matsiro mahafinaritra matehinana foana toy izay zavatra hoe vao miditra ao am-bava dia te handoa ianao ary izay indrindra ny tena endrika le ataoko hoe fifanenjehana fifanaratsiana tsy hany mihitsy tsy mitondra vokatra mihitsy zany amiko sapana be ny fifanajana no mitondra vokatra tsara mitondra filaminana mitondra fandriam-pahalemana zany zavatra zany fa tsy ny fifanenjehana maheno an'le ohatra fotsiny hoe fa olona mandra-pahatonga koty amin'ny radion-dombako dia mihaino fandefasam-peo anatin'ny fiara ka fotsiny maheno an'le nisy olona maty indray tare nisy olona nanao an'izao indray zany ve ny tena hoe amolavolana ny toe-tsainy malagasy za tsy manome fa tsy mametsiny fa everiko fa misy ako ny amin'ny toe-tsaina toe-po-toe-panana iny zavatra tenin'ny fandefasam-peo reo fa tsy ohatra mahafinaritra rehefa hoe zavatra mampiororo zavatra mampiorokoditra zavatra ratsy mampiororo zany foana no atao anova iny ny zavatra hoentiny zany dia fanapotehana toe-tsaina toe-po-toe-panahy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ary zay koa ny tsy tokony ho adintsika manana didy amin'izany ny mpanao gazety satria mpanabe koa reny ka everiko fa ny zavatra tsara tokony hoe amolavolana toe-tsaina toe-po toe-panahy zavatra tena ilaina za miteny foana ny amin'ny fandarantsika to matetika hoe ny hitany maso reny ny sofina taon'ny tanana no mamolavola ny toe-tsaina toe-po toe-panahy ny hitany maso sy ny reniny sofina anisany mamolavola toe-tsaina toe-po toe-panahy rehefa zavatra mampatokotra mampatahotra foana ny sofinao dia mamolavola ny toe-tsainao zay toe-pona aveo ianao gaga hoe fa manina ohatr'izao ny fiarahamonina zany tokony tsy ho adinontsika velively mihitsy dia amiko dia tony mba hovaniny tony moa dia hoe mba hananana olo-pirenena vanona dia zany ny fanirina matoa ny resajesaka ohatran'izany dia matotsy lavina tena hoe tiana mba tena hovaniny ty firenentsika ty ary hanana ny toerany sahaza azy amin'ny mahafirenena manan-karena ara-voajanahary azy nanaovan'Andriamanitra atsika hanana ny toerany sahaza azy eto amin'ny sehatra iratsam-pirenena zay ihany koa no famelabelaran-kevitra marahantsika nandritran'izay mba hana roapolo mitra voalohan'izay fotoan'izao hanarahantsika irairay Saina vela ni rasa
Ny 033 08 850 02 no afanareo mandefa SMS ho anay anatin'ny fandarina mbaovana. Ny fanarantsika dia zao vereno vakina aloha ny SMS mialohany andefasana azy aty sao dia misy voambolana latsaka na ianko tsy ampy ilay SMS tonga aty torak'izany ianko hamarino tsara mifahana mba ho feno ny faneho-kevitra avy aminareo. Miaraba tompoko ianareo, ina no atao rehefa tsy tokony mbola nanao sipa ary firy taona no tokony nanao azy mba home solution. Miaraba anisan'ny zavatra tenentsika eto andriamato tsy lavina dia hoe ny olombelona tsy afaka miaina ivelan'ny fitiavana tahaka ny endrika Andriamanitra nanaovan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, misy zany le fitiavan'Andriamanitra fa misy ny atao hoe fitiavan'ny mpivady, dia misy ny atao hoe fitiavan'ny mpianaka, ary misy ny atao hoe fitiavana namana. Eo amin'io fitiavana namana io rehefa miala sakana ny zaza 12 taona ny vavy, 13 taona lahy, dia efa ataon'Andriamanitra mitsiry eo am-pony ny fitiavana namana, fanomanan'Andriamanitra azy amin'ny idirana ny atao hoe rehefa hanao tokantrano fitiavana madio. Ny fitiavana namana zany dia fitiavana madio fa tsy fitiavana sipange manao fitiavana mpivady nefa tsy mpivady fa mpisafosafo miara-matory manao iny dia zay ny sipa. Fa namana tsy ataon'izany, fa namana ohatry ny mpianada saripady, fa miaina tena hoe miaina zany atao fitiavana fampatokisana, fifanampiana, fitarihana amin'ny tsara sy ny sisa ary 12 ka hatramin'ny 20 taona eo ny iainana an'izay any manan'Andriamanitra anao hiditra any amin'ny tokantrano. Tsy mampanjary ny tokantrano amin'izao fotoana izao dia manao sipa, fitiavana angalarina, mba tsy indrendreniko hoe fitiavana tsihy fa zavatra mandeha sisiny fa tsy ny tena izy. Ary noho izany tika ray aman-dreny, za miteny amin'ny ray aman-dreny, raha vao tonga io vanim-potoana miala sakana io misy tsiry-pitiavana ampidirin'Andriamanitra ao, ary n'le tsiry-pitiavana io namana. Fa rehefa laloha tsy ilaiko miaraka amin'ny namana lehilahy iny ny zanaka vavy zany na ny zanaka lahy, tsy ilaiko miaraka amin'ny fianarana aloha atao. Fa nga io rehefa hanambady sanatry ny vavaladinela olo tokantrano ny vadiny tsy maintsy any velany, ary eo amin'io vanim-potoana ny miala sakana io ny tsy maintsy anomanana an'izany hoe fitiavana ny velany, anomanana azy ao anatiny zany hoe fitiavana madio. Ka zay zany ataoko anao mahazo mila manana namana eo fa atao lavitra ho an-tsaina ny hoe fitiavana sipa. Ka anao fitiavan'ny mpivady nefa tsy mpivady dia tadidio zay zavatra ray, fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ary tsika ray aman-dreny no anisan'ny tena hitenenako an'izany manaraka izany ho an'ny tanora. Mba vanona namatsika ato nareo mpiasam-panjakana ne no tena mahazo tombony amin'izao hoe ny mpiasa privé sy ny mpiasa tena sahirana hoy izy. Iny moa faneho-kevitra daholo zany rehetrarehetra any za tsy hiditra amin'iny afa iny faneho-kevitra samy manany azy. Misy oatra betsaka ho efa mandeha ny Tombosco any Moramanga, efa mahelatsika izy zany tsara be mihitsy zay neny tsara le miteny hoe misy ohatran'izao dia lazaina manao tatitra dia misy ny raha fa misy ny olana ozy ny Malagasy dia tsy maintsy misy ny vahaolana, zay mahafakely etika. Salama mahagaga amin'izao maro ny renim-pianakaviana mandao ny zanany, lasa mahatonga n'ilay ankizy amin'izao tsy mahazo fanabeazana feno. Zavatra teneniko foana indreo matotsy lavina dia tsotra. Rehefa ny renim-pianakaviana ny mandray andraikitra ary tsy miravoravo tanana na dia tahaka n'inona ary ny rivo-piarahamonina ao tokantrano tsy maintsy tafita ny zanany. Fa raha vao ny renim-pianakaviana ny manomboka misalasala miravoravo tanana satria sahira-tsaina foana ny hoavin'ireo zanan'ireo mametra-panontaniana misy baraingo ngezabe. Tsy hoe satria za lehilahy dia miteny izany, fa ny renim-pianakaviana ireo zany iny mahatonga iny vehivavy no mitondra voaka fa tsy lehilahy. Misy fifandraisana am-po amin'ny zanaka sy ny reny, ary fifandraisana am-po io no mipetraka, zany hoe fanakezana fampatokizana reny tsy maintsy tafito io, tsy maintsy tafito io zanany io na amin'ny fomba manahoana na amin'ny fomba manahoana. Misy ny tadidiko tsara tovolahy anankiray zay ny anisany nahatafita azy tamin'ny fianarana fa tazanak'olona tena sahirana mitatitra rano, mikarama mitatitra rano zay vao mandeha mianatra. Ny hafarany
na vitan'ny fianarany lasa tany États-Unis tany efa nresako teto dia natao mariazy tany nafankahitany isy le tovavy fa mbola tsy nahita mariazy ohatr'izany hatramin'izay nanatrehako mariazy teto Antananarivo mbola tsy nahita na ny voninkazo na ny zavatra rehetrarehetra ny fanaingonana tany tonga dia hitanao hoe olona tany Amerika le olona eto fa ny Amerikana manko ohatran'izany eritrereto amin'izany tsy hoe satria nitatitra rano zay natafitanao dia tsy hanana fiainana tsara ianao aty aoriana zay nena. Salama onona matsika ato a za misy olona manao santazy hoe rehefa tsy anakiaraka aminy za dia ataony lasa dala avy aty Anjomaly manohatra inona ny tokony ataoko dia lasa ianao manatona polisy zany natao hoe fampiororona na mbola tsisy profo aza dia mety hoe ataon'ny polisy mihitsy ny fizavana ny trano fa mety mitazona ody mpamosavina zany famisaviana i karazana inty izy teo fahotana mafaty mihitsy izy ny zavatra vehivavy enina amby roapolo taona za oly namanato niteraka ray izy ny vady ny ary vita sotra sy vita mariazy ny olana tompoko dia taty aoriana zay ny saraka dia tianambady indray inona tokony atao ny tena marina nge za miteny eto foana indrindra olona vita mariazy zany dia tsy tokony hisaraka fa azo atao tsara mano za fiteniko foana ozy rehefa tsisy tsony ny fankatiavana io zazy io nge tsy nangatako tonga teto tany fa nareo roa natonga azy adidinareo matafitana io ka noho izany rehefa tsy mifankaty tsony nareo roa za tsy mila nareo misaraka fa rain-janaka sy renin-janaka zay ny dikany mifanaja ary raha vao miteny hoe rain-janaka sy renin-janaka velohany indrindra hoa zay ny tokony matetika andreny-mpianakaviana raha vao miteny ianao amin'ny manomboka zao dia rain-janaka anao vazany dia aza miray fandriana tsony mety miray trano nareo fa tsy miray fandriana tsony mipivady no miray fandriana fa tsy ny mpiray anaka zay le izy ary ny antony ho andreo zanak'ireo io ny dadany nadalana indry io ny neny nadalana indry zay izy fa tsy hoe lasa maka fiainana vaovao anao dia lasa manana reny kely ny izy na manana ray kely ny izy ny ray niteraka sy ny ray niteraka ihany tsy maintsy manabe zay mahatonga hoe rain-janaka sy ren-janaka ary indrindraindrindra ny tena antony ny tena ango zany hoe rehefa hanorina tokantrano ny zanakao ny zavatra voalohany anontanian'le rafozana le ray aman-dren'le tovavy na le tovolahy dia tsotra fotsiny mba manahoana ka ny ray aman-dreniny ka raha ve efa nisaraka ny ray aman-dreniny tonga dia miteny dadana miteny zany ve anako fa vidina akana taranaka misy neny tarana zo tsy ilaina akory no miditra amin'izany akataranaka amin'izany olona amin'izany dia eritrereto nataonareo mivady no lasa mahatonga sakana any amin'ny zanakareo nefa tsy izy akory ny tompona andraikitra zany keo tokony mba eritreretiny mpivady zany inona no ataoko le namanato fa le vadiko manao fitim-tanila amin'ny havako sy ny havany mahazavatra amin'ny foana ny havany zahay mbola tsy niteraka fa izy efa niteraka any ivelany azako zany mihitsy fantatro efa fantatro hoe efa niteraka tany ivelany dia mbola nidiranao ihany fa tsy zavatra raha tsoatran'izany hoe manao havany lava ny vavy zany tena miteraka lonolony ary ny lasa miteraka fielonana ary ny fielonana mety tonga amina zavatra hafa tsy fanao mihitsy mamofady tany mbola tsy lasa lavitra dia mba eritreretra atao mifandandany fity satria ny antony izay foana nge le aversika eto andre matotsyraviny rehefa manampahady zany ianao dia tsy raha fozako tsony io fa ray aman-dreniko mitovy linta ny ray aman-dreniko sy ray aman-dreny ny vadiko io ndikan'izany tsy tokony misy atao hoe tany manao tany avoavaratra fotsiny ianao satria ny ray mahitahita dia ohatra ny akaikikaiky ny vonao ny aty mahantrahantra dia ohatra ny ilikilika tsy mety ary zay indrindra raha ny tena toe-tsaina tokony anana zany toe-tsaina ananako za raha vao misy zavatra mitranga ny any mivadiko dia zany mandray andraikitra ary raha vao misy zavatra mitranga ty amin'ny fianakaviako dia nivadiko ny mandray andraikitra satria atsapana fa nandray ny tenanao hozanany ianao fa tsy vonanto zany zavatra tokony atao zavatra tsy mety mihitsy zany hoe rehefa ny havako dia asoasoana rehefa ny vadiko dia ahilikilika tsy mety ary indrindra ny zanakareo no hanome tseny anareo ihany rehefa avy eo ahita raharah nareo
Hoy le namanato hoe ny vadiko izy teo lasa ny vadiko izy a tsy mamelana miasa sy miresaka be amin'ny olona, tena tia ave izy vehivavy no manoratra. Tsy tianao averiko eto foana ny fahasaratom-piaron'ny dia midika aiary tsy fitiavana, tsisy fampatokisana. Eo am-bivady izay ho foana ny zavatra teneniko, tsy maintsy misy ny fampatokisana. Ny fampatokisana miteraka fahamarinana ary ny fampatokisana sy fahamarinana no miteraka fitiavana. Rehefa tsy misy ny fampatokisana za miresaka an'izany hoe fitiavana izany fa olona mpanainga, mpamitaka, mpametsifetsy. Zay fotsiny fantatro. Ny olona sary-piaro amiko dia olona mpamitaka. Izy manao ny ataony dia ianao ny veriny fa mety anao an'io. Zay ny atao veotsainareo. Raha vao manambady olona sary-piaronareo dia izy ny manana eriteta hanitsakitsaka dia tonga dia avian'ny any aminao. Ary rehefa tsy matoky ny olona sary-piaro nge olona tsy matoky teny. Mahatsiaro azy hoe raha vao mampitany tenany amin'ny olona izy dia izy ny ambany, izy ny ratsy, izy ny tsisy lala azy. Izy ihany manambany ny tenany. Fa rehefa ohatra ianao olona matoky tena, tsy misy atahoranao mihitsy ataonao. Zany teneniko eto foana anie zany. Teneniko eto foana. Zany mahavozoko antoka mihitsy io vadiko io tsy anakalo olona hafa ary za tsy anakalo ny vadiko amin'ny olona hafa. Rehefa misy mifampatokisana. Zay zavatra iray. Sasapoana foana ianao raha mitady heritra hoe ahoana reny azahoako an'io e. Tsy ahazo aho mihitsy ianao na oviana na oviana. Ary tsy ahazo an'io vadiko io mihitsy ianao na oviana na oviana. Zay le fampatokisana misy. Fa matetika le fahasarotam-piaro indrindra tsisy zavatra tsotra ny fahasarotam-piaro. Za dia miteny foana rehefa diso sary-piaro dia iloha sy avela ao. Aza mba miaraka amina olona sary-piaro. Vehivavy 20 taona no manoritra eto manao sipa ho izy nefa ny olona mitaiza tsy mahatoky tsony ny fahadiovako dia bidy foana aho fa manao sipa haingana be hony. Zay ny le vondresahana teo tsy mpanginy atao fa namany. Raha tianao potika ny fiainanao dia sipa atao. Satria ny tovolahy amin'izao fotoana izao dia mangataka firaisana ranofo daholo. Fa raha vao mitohy jaza ianao dia soloana hatramin'ny pusin'ny telefony. Ianao rehetra mitaizana eo zaza eo. Raha ny teny ianao na dia fahazatra ny ray aman-dreny hoe za mitohy jaza ny zanakara ozy ny reniny. Zay foana ny teny iny. Izy ny malaza fa ny zanako na bevoaka anao. Sanatria ny vavaladiny lela ohatra ny olona hoe zay dralahy mandalo dia miaraka aminao zany. Ny antony ny tenenan'le renim-pianakaviana zany satria ny zanany mbola mianatra, mbola tsy miasa, mbola tsy mahaleo tena. Dikan'izany tsy ampidika izo ny zanany izy dia ianao no ilika. Dia any ianao sy ny adalanao. Tovavy 20 taona no manoratra eto mpiasa trano dia isaky ny miteny hoe hiala dia tsy avelan'ny mpampiasa olona manato nefa le raha matoa kisitina be dia inona ny tokony atao. Tonga dia miala fotsiny ianao mampilaza any amin'ny fokotany ianao tsy maintsy mampilaza. Fa raha zany ianao lazainy fanangalatra indray ny ala tao. Hoe no zavatra ohatran'izao dia vao mera mifandriam-pahalemana iny manara-masana zany. Zay fotsiny raha koratsy olona gadro ianao hoe tsy mahazo miala. Ny manaraka ato nampiavaka tamin'ity taona ity le namana 19 taona ary enina amby roapolo sy 20. Zany hoe miverina indroa zany ny 19 atao anatin'ilay resahany ato. Sady misy ny marika enina dia 19 dia 19 sy 20. Manana enina maro be. Ny antony za tsy nazava azy fa zao ireo marika ireo tena misy dikany mihitsy. Tena misy olona tena fa hoe mahay manavaka azy raha hoe isa ray na hoe ny isa roa no betsaka eo na ny isa telo no betsaka eo na hoe dia tena hainy mihitsy manazava eo otrotro. Ty moa ny enina no betsaka. Fa ingany mba tsy hanenina izy. Salama tompoko namantsika eto mba akasosikevitra tompoko amin'ny mamanay fa tsy hay izay tondrana anay miasa nefa tsy maharina fiainana, milaza tsy manana foana izy. Eny sao dia mba atao hoe nena moa filazany ireny mitady fitiavana avy amin'ny zanany mierim-pity. Zay mierim-pity. Zay andraisana azy
fa tsy raisa zay foana ngeny andre matotsy lavina ny teny enika amin'ny lafiny miabo andraisana ny zavatra fa zany lafiny miiba hoe lafiny tsara jerena fa zany lafiny ratsy zay le izy olona namanaty hoe za mpanaraka na fandahanao izy tena nalahelo be anareo mianaka mihitsy za elaela tsy nifampitafa taminareo sotranao aiza le izy nge hita tamin'ny heriny angambany any teneny any matotso lavina tamin'iny amako le tena voninsery be mikoka sy namany to izy na de sady salama za ny fandaharana mba hovanona tsy avelako ny fanandrifiankeo tamin'ny porte ouverte tamin'iny koa marina mihitsy fanandrify tamin'le porte ouverte koa le izy de hoe mba zara raha misy an'io fotoana io mba fakatanan'ny olona tena mpanaraka ny fandaharana mba hovanona ho namantsika eto miarabanareo tena mahafinaritra ny fandahana satria tena famolavolana anay tanora ary manentana ny tanora rehetra ihany koa mba hanaraka ny fandaharana ho izy sotranao fa zany atao hoe fiaraha-miasa mahafinaritra be zany indrindra misy tsy tanora tsony izy ao fa manana tokatrano zany mbola ny teny amiko izy mifanena amiko de hoe mbola tany amin'ny CEG général ny nanaraka amin'ny fandaharana io tena hitako mihitsy fa nahaso ny fiainako sy ny fiaina tokatrano ka am'izao fotoana zao tsara be sotran'Andriamanitra miarabo ny namantsika ato vehivavy efatra amby taona niteraka ray ary nanao sipa efa roa taona nirahana le olona miaraka amiko vala amby roapolo taona ho izy mieritreritra ny ifampakatra zay mety ve raha manaiky ny zanakosika no maratsy an'izany tsisy maratra azy iny tsara foana ngeny zaza eo ny reny eo ny ray natao tsy ndray niteraka aza fa de hoe ny fifandanjana misy amin'ny lasiny vavy no mamaripototra ny fiainan'io zaza io zay mpiainatsika avy any andapa ity mandefa afatra ity no hoe mba hovanina mankasitraka indrindra mon général ho ela velona ianao tafian'ny tompo hery sy fahasalamana hatrany eny soratoko salama za tompoko manana olo tiana de tsy ray fiangonana aminay de tsy tiany mamanay de ahoana ny ataonay mipetraka foana monko rehefa miresaka an'io finoana io amantsy ny tena marina angamba de oka tsy hiditra am'le izy afaloha mopera fa lasa natao hoe bingy manao matso de misalovana ny an'ny sasany ny zavatra iray raha tsara de misy mpanolokolo taka ireny zaridaina ireny mahafinaritra raha ianao mbola mitady resy ny fakapana de ataovy tsara ny fikolokoloana ny ao an-trano iny de izy igny ary fitentsika malagasy any andre matotsy lavina ny hoe zay mahakolokolo ny manana ny soa de mbola averiko ihany ary amafisika mihita ny maso ny mandrafitra ny sainao sy ny fonao rehefa zavatra mikorontana maloto misavoritaka ohatray ko ny sainao ary ny hitany maso zany de ohatray ny sainao de iny saina iny makany amin'ny foa de iny saina sy fo miaraka iny avoakan'ny vava lasa olona mpiteny ratsy olona tezidava olona tsy sarotra rotiny tsintsizy satria io olona io raha vozay ny zavatra ataony de eritrereto fa amin'ny toerana mahita zavatra misavoritaka maloto mahita olona mifamaly miady lafa sy ny siasesy zay ny mahatonga zany zany tokony fantatsika tsara io maso anisany mamolavolana ny toetsaina sy ny toe-pon'ny olona de miampy ny sofina zay ny vava tsy ataoko ao anatiny fa ny maso ny sofina ihany zao manko mahatonga tsy miteny fa ny maso anankiroa ary ny sofina anankiroa fa ny vava atokana zay ny tena antony maso sofina tena mamolavolana ny toe-tsaina sy ny toe-pony toe-panahy fiela avy any Antsirabe any moa no miresaka te fariparina amin'ny feonao zany mon général mirary fahasalamana ho izy mankasitraka ny afandahana fa mana be tokoa misaotra indrindra efa mba tsara zao ka misaotra indrindra zay no fanamarihana avy amin'ireny namantsika ireny lehilahy eto no manohatra za tompoko nahana olo-tiana efa niaraka telo taona izay efa nikasa ny vady nampirafy anahy nefa izy de nisaraka izay ka zao anefa milaza fa ampijalin'ilay bandio izy de mitady iverina aza mamerina an'izany za tsy milaza hoe tsy mahay mamela heloka mafaka mifampiresaka amin'ny sinisisa ianao fa aza manorona ny hoavinao amin'izany olona zany
zay fotsiny fa tsy midika koa hoe miavinavina aminy. Ia, zay no roapolo mitra faharoa nitondrana ny valiny SMS avy aminareo sy namakina an'ireny fanamarian'ireny dia fotoana izao anarahantsika iry indray ary. Safidy izay ny raha teo iny ao anatin'ny antso mivantana isika ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09. Mba hovana tompoko. Manahoana ianareo no général sy ngiatsy lavina. Marahaba tompoko. Marahaba tompoko. Efa salama tsara zao. Yanka raso aloha. Misaotra tompoko. Gripa be tamin'ny ny raba koa ny RDP ny faratrara ny tsingeritaona fahatelopolo mitafi mandrakariva ny herinandriamanitry anatanterana ireo programa samihafa. Ia, misaotra tompoko. Manaraka izany dia afakely kosa aloha ny nankalazantsika ny enina ambin'ny taona ny fahaleovantena. Tena zany hoe mahafinaritra mihitsy mijery an'ilay olona tsiraina saina nanao fitafy. Mahafinaritra mihitsy. Eno miraso mba ho toy izany foana nge rehefa hoe fetim-pirenena sy ny taom-baovao malagasy. Zay mihitsy. Mba mitafy malagasy mitafy. Fa manja nge ny gasy. Gasy ka manja ho zisy le fiteny zay moa. Izay ary tompoko mba fitenena ataoko. Ia, taonareo hatrany. torako izany tompoko mba soanao koa. Ia.
Ny 020 22 443 90. Mba ovana tompoko. Eny tompoko afaka miresaka ianao. Ya. Toizy efa ya efa tafiditra ianao mba ovanina. Ikaw resaka saritiara aloha. Tompoko. Tiako saritiara zany rehefa mpivady dia ajanonzy zany aloha le saritiara. Aravasavasava telefona, aravasavasava zavatra mba matompo vady dia fanaraka tsara. Zay mihitsy. Dia hafa ndraiky resako ty. Resaka hoe andeha fitadiana zany hoe ty olona pasana tina le olona taranaka ory. Dia tsy hoazy le zany le olona tena tsy mety zany. Mba tiako azavy mon général zany hoe fa mandinona le olona le tsy avela miara-leo fa tsy maintsy any amin'ny fasana leo fa ty any an'le fasana ny zay zany tsika atao eo dia mbola andevina ihany toko mon général tiako valinao kely zay ale izy miankina amin'ny fomba mampanao eo amin'le faritra sy eo amin'le fianakaviana. Samy manana ny fomba mampanaony tsy azonao ifanomezatra iny. Zay no efa fomba nentin-drazany. Ohatra fotsiny zao tsika mahita fotsiny nahita Tanarivo zany. Misy fasana tsy hidiram-banato. Misy zany. Efa maninona. Tsy minazy mihitsy teny zay mihitsy tsy hidiram-banato. Na inona razany io vinato na inona. Misy eto Madagasikara raha vao afa ivelan'le foko misy an'le lehilahy ohatra ny vady alainy dia tsy miditra pasan-drazana. Ka raha te hiaraka amin'ny vady aman-drany dia manamboatra fasana ho anazy. Fomba tany, fomba mpianakaviana tsy hitanao mihitsy any fanazy. Iteny ve ianao tsy matsy samy manana ny fombany. Maninona io ny fombanao dia ajanoko, maninona ny hafa ny tsy ajainao. Samy manana ny azy. Dia mifanaja fotsiny. Fa tsy mifanebaka hoe jany ve dia mba fomba konga izy mitovy aminao. Tranga anankiray nisy ihany koa voatselakory no eno tamina namana no hoe ohatr'izay ihany hoe nanambady olona hafa fihodirana izy dia tsy voasakana fotsiny amin'io tsy mahazo milevina any fa ny aboka tsikelikely. Zany hoe tena misy ozona mihitsy zany mifanahaka amin'izy ka zay le hoe fomba tsy azo iodivirana izy zany fanapetraka iny. Dia zay zany fahendrena farany ao anatiny ao hoe miezaka manangana fasana ho an'ny tena manokana dia any zany no andehanany fianakaviana satria tsy very ny ho mpivady intsony efa niaraka ty efa taona maro ve dia fanarinay aty am'izay efa vanino afaka miresaka tompoko. Miraba mon général miraba amisy ety laviny. Miraba tompoko. Misaotra ny mon général dia makasitraka amin'ilay fanabeazana. Misaotra tompoko. Mba andray anjara biriky kely amin'le izy ny ratsy no manimba ny olombelona. Dia ny ratsy zany no tokony ho resena. Zay mihitsy. Satria rehefa tsy maharesy azy ianao dia seheziny. Na ny baiboly dia miteny an'izany mihitsy hoe zay maharesy ny olona dia manandevo azy. Zay. Dia fomba anankiray andresena ny ratsy ny fanaova-tsoa. Ny baiboly reseo amin'ny soa ny ratsy. Zay. Zany sika olombelona zany tokony anana fahazarana foana hanao zavatra tsara na dia eo aza ny faharatsiana manoloana antsika. Fa rehefa tezaintsika hanao zavatra tsara ny zaintsika dia izay ny voalohan'ny fahombiazana, izay ny fiandohan'ny fahombiazana izay. Marina mihitsy. Dia ny faharoa tsika tokony handray fanabeazana. Ny olona mandroso rehetra dia biazana avokoa. Ka rehefa raisika ny fanabeazana dia izay ilay fampandrosoana ny tsirairay avy. Dia makasitraka indrindra tompoko misaotra indrindra tompoko. Misy tenen'ny lehibe any Afrika atsimo Nelson Mandela zay miteny hoe raha tianao hovalina ny firenenao ka tokony handroso ny sehatra fampianarana no asio ezaka lehibe. 020 22 442 09 na inkony 020 22 443 90 ho anareo zay tafiditra mivantana dia vonona tanteraka ny radio tsy isian'ilay feo mikikika amin'ny verina diny. Rehefa miteny ianko zahay hoe efa tafiditra mivantana dia tonga dia tohizana le resaka fa lasa mifampiandratsika raha izay no zava-misy. Mba hovana tompoko. Salama tompoko. Ya afaka miresaka tompoko. Tsika rehetra. Mandray anjara aty amin'ny faritra. Tompoko.
Izany izay zany tatia toerana nisy anay Fort Dauphin dia nalaza le maso satria ratsy dia ratsy le toetrandro. Fa nefa na izany ara dia tamin'ny zava-misy tamin'ny télé sy ny anona reny zany dia efa nafinatra tsy nanerana Madagasikara moa TVM. Zava-dehibe loatra le satria raha ohatra reny zany miena dia tena verina tandrarana ny olona satria manaja. Tena marina. Tena manaja ny teny filohan'ny fanavoazana mihitsy le nandalo zay tamin'ny latsinainy teo amin'ny lapantanana nanangatsaina ny teo amin'ny commune zay nijanona daholo natao mobile na tena efa misy fiovana be fa mandainga zay milaza hoe tsisy fiovana. Marina kosan'izany, marina zany. Ary ny teny Mahamasina indray dia ahitana azy. Laza tsy mahita fiovana dia tsy haiko hoe olona ahoana nga fa miova tsy kelikely ny olona fa dia raha inona sy be dia faly aminareo manao fandarana sy anona ohatra ny fa tena zava-dehibe loatra zay. Misaotra tena zava-dehibe. Tena toko. Tena marina nge zany. Tena marina zay nge tena mahatonga hoe rehefa misy zavatra mitranga ka tokony hisintomana lesona dia tena hoe tokony ataontsika ary zay anisan'ny tanjona eto amin'ity fandaharanam-baovana ity. Anisany hoe mba manitona ny sain'ny olona fa tsy hoe zay zavatra fiainan'rery manokana fa le tambarana koa ilaina mihitsy hoe mba hampisongadina hoe ty zavatra tsara. Tamin'ity zany indray andro nankalazana ny 24 jona nanaovana an'ilay akanjo sy ilay amin'ny ona Malagasy fa amin'ny taona manaraka mety mba hoe ray volana zany dia mba maneho an'izay. Indray andro aloha momba ny fanehoana Malagasy hafa le hoe teny Malagasy fa le fandro ary indrindra hoe vanim-potoana hoe iverenana asehoany mampaleo tenatsika asa hoy zay ny mahatonga ny teny teo hoe mitsopepon'ny avy any velantsika fa inona ny fahitantsika Malagasy ny fiainantsika fiainam-pirenentsika fa tsopepona fotsiny ary zay ny lazaiko hoe io nge rehefa miteraka lonolony ny fiarahana aminy be dia be ny firenena tamponin'ny tany azo iarahana fa tsy maintsy ireo mpanam-piapotsika ireo ihany azo atao tsara zany. Mba hovana tompoko afaka miresaka ianao fa efa tafiditra ihany kokoa. Ia, mba hofanina tsika rehetra tompoko. Mba saika an-tany tompo iresaka amin'ny général ny tena marina. Tenena ary hitan'ny généraly resaka tompa-trano sy tompo-trano zany. Misy olana kely zany zay a dia raha volana tsy voalohany fa trano dia fambany teny tambo izay hoe atambatra amin'ny fandraisana manaraka dia izy tsy manaiky fa hoe hitondra amin'ny polisy dia hitondra amin'ny fokotany dia mba mangataka zany zay hoe mba manao arrangement zany izy tsy manaiky nefany dia zay hoe raha zany arany a dia omeo anay ny toroanay hoe mba metefona zay ka davanay trano tsy manaiky mihitsy izy zao azao menaseny a fa ho avy eto izy androany analanay miaraka amin'ny fokotany sy ny polisy le izy nge raha ny tena raha ny tena marina nge ny tompotrano tsy maintsy manome fe-potoana 3 volana ahafahanareo mitady trano fa tsy hoe voandrano tonga hoe dia miala nareo tsy maintsy miala tsy manana fe-petran'izany ary koa ara zava-misy hoe raha ohatra ny tompotrano ka tena hoe vonany analanareo fa tonga indrindra dia hoe raha mbola tsy mahita trano nareo fa miperaka eo ohatra azonao dia aza mandofa-trano tsy mandofa-trano sao efa zavatra ohatran'izany ka io miankina amin'izao fotoana zao moa ndraindray ny lalàna ny tsy ajana fa raha ny tena marina zay ny fandehany tsy maintsy misy ny fampilazana mielo hitadiavan'ny olona fa tsy tonga dia tsipinao ny tokotany fa tsy hoe manana polisy manana an'izao dia tonga dia tsipitsipy any tokotany ny hitan'ny olona manana an'izao
zon'olombelona zany. ia zay ihany koa nataontsika hoe namarina ny fiarahana teto a tamin'nyity androany ity ankasitrana ianareo zay nanaraka hatramin'ny farina ianareo zay nandefa ny SMS a io ihany koa ianareo zay niantso mivantana ho anareo zany zay maniry ny resaka amin'ny ray aman-dreny ny mpanabe généraly désiré makavelo andeha miantso ny 032 07 201 51 032 07 201 51 ho anareo avy any amin'ny faritra dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ariva ianareo no miantso azy ny saram-paben'olona moa zany dia maoko mba amin'ny ora fiasana heure de bureau no iantsonareo azy makasitraka ny namana Bruno Rakoto Malala atao amin'ny lafiny teknika nampitany feo ny mandrakitra ny tsara kosa dia namana Arlanto dia makasitraka anareo rehetra dia makasitraka ihany koa ny ray aman-dreny ny vahiny tao anatin'ny fandarana makasitraka anao tsy lavina nampanentana mahafatra-po dia mametraka izahay ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanona